befata amintsika rehetra mampandroso anay amin'ny alalan'izao fampitana sary sy feo eto amin'ny pejy izao atonoana amintsika rehetra ny arahaba ny salama ho an'izay tsy salama, tonoana amintsika ihany koa ny fahasoavan'ny tompo Jesosy ny famindram-pony ny fiadanany araka ny efa tarigetra ny pejy izay mizara sy mampita an'izay fiadanana Jesosy Kristy izay amin'ny tokantrano rehetra izay mandray anay mampandroso anay. Nahazo maimaim-pona izahay dia mizara maimaim-pona ary izany no antony fikelezanay aina, fikelezantsika aina mifampahery sy mifananatra amin'ny alalan'ny tony tambatsotra itony. Teraina ny tompo. Ny zavatra ho resantsika anio araka ny lohahevitra hitanareo dia mikasika ny déplacement an'ireo fiambonam-ben'ny pastora fiangonana Zandriny izay tonga nandondomaravarana tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ary niarahaba tratry ny taona ny filoham-pirenena Amperinasa Andriamatoa Andrinirina Rajoelina. Mikasika an'izay izany no zavatra ifampiresantsika sy hitondrantsika famakafakana fohy ato anio, fampahiresantsika ihany koa ho voninahitr'Andriamanitra raitsitoa. Teraina ny tompo. Mialohan'izay anefa dia misy zavatra mba partageko amintsika ity, impia voarayako afatra miafina izany. Nandinika ihany hoe ho zaraiko ve sa ho tehiriziko zaza mirery, kanefa rehefa nandinika dia hoy aho hoe tsara zaraiko amintsika le izy. Ny antony dia mba ampaherentsika foana sy ampitombo ny famarinana ato anatintsika sy ny stabilité atsika eo ambonin'ny filazantsara. Tsy tononoko ny anaran'ilay olona mariko fa manana ny capture tsara mihitsy ato amin'ny MP. Ianareo rehetra dia malala fa nisy fotoana isika nanao analizy ny fiangonana anankiray, tsy maninona itsiko ilay fiangonana ho tononiko, dia ny fiangonana FM izany. Ary nitondra fanamariana isika ny amin'ny mpitondra izany fiangonana izany, ny apôstôly Benjamina izany, dia nisy ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny etika, amin'ny maha-apôstôly, amin'ny maha-mpitondra fivavahana, amin'ny maha-olobe sy ny ohatran'izany. Dia izay no nitondrantsika fanamariana ara-tsoratra masina tao anaty famakafakana nianga tamin'ny herin'ny filazantsara, ary indrindra nanasongadinantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Dia matetika moa ny zavatra ohatran'ireny dia misy écho be mihitsy, ary vokatr'izay dia nisy mihitsy toy ny hoe appel général ny amin'ny hoe aza miresaka intsony amin'ny diloilo, aza miparticipe intsony amin'ny vondrona izay sahan'ny diloilo sy ny sisa be da be, ary tena hoe natao appel mihitsy fa ho be ny mpino zany, toy ny hoe miala ataovy izay ibloquena en diluilo na tsy fantatro tsy haiko,
endry zavatra tahaka izany. De tao anatin'ireny moa de niarana hita isika nisy mihitsy namorona compte fako ozy ny fiteneny na compte fake de manao conversation impie any amin'ny ambadika any dia ny tanjona de ny analabaraka ny pejy de l'huile fanosorana zany hoe iza no miresaka am'ilay afatra miafina de zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra no resahanao de atao capture de atao publication nisy zany tena nisy zany ary nisy ihany koa ny photoshop tamin'ny sariko tamin'ny vadiko sy ny ohatran'izany. Bref, ny tiana tenena am'izay de hoe nakasika an'izorondamban'ireo voatondro zany ny analizy izay napetrakitsika niainga tamin'ny famarinan'ny soratra masina. Fa ny teboka tena intéressant tao amin'ilay impie de tsy izay loatra fa nisy mpino tao amin'izany fiangonana izany ny se montre izy tsy tononoko ny anarany ary tena nilaza izy fa misy positif ozany zavatra ambaranao. Important be zany zavatra ampitaiko aminao zay lasa saina ny amin'ny fizaranao ny amin'ny fampianaranao tsy de hoe fampianarako loatra fa n'Andriamanitra tokoa mantsy ny fampianarana. Tsy misy tompon'ny fampianarana itsika, tsy misy tompon'ny fanomezam-pahasoavana, tsy misy tompon'ny ministera sy ny ohatran'izany sika fa an'Andriamanitra daholo zany. Dia hoy ilay rahalahy hoe intéressant be ozy izy ny fizaranao hatram'izay zaho ozy izy dia mpino ao amin'ny fiangonana FM fois ianao ozy izy dia sura ozy izy fa mpino tao ianao taloha mahafantatra tsara ny règle ao amin'ny fiangonana FM fois ary izay no mahatonga anao sarotiny ankehitriny satria ny zava-misy dia misy chute be mihitsy zany hoe fianjerana be mihitsy amin'izay règle izay fitsipipehezana izay fitsipika fifehezana fifampifehezana par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay ao anatiny ny fiangonana FM fois. Tiako aloha ny manamarika amintsika fa ny tenako dia mbola tsy tao amin'ny fiangonana FM fois rehefa nambarako teto izay fa ny publication rehetra zay nanaovako analizy tamin'ny fiangonana FM fois sy ny mpitarika sy ny toriteny sy ny ohatran'izany dia par discernement sy à travers ny soratra masina toko sy andinina zay ihany. Za mbola tsy namanga na nitsidika ny fiangonana FM fois na metraka ny tongotro tany amin'izany fiangonana izany fa par discernement zay zavatra tiako ampitaina amintsika. Dia rehefa niteny lay rahalahy hoe inona no ataoko ozy izy, inona no ataoko eto lay message ampitaiko amintsika ozy izy inona no ataoko satria tena verevitra tanteraka ny antony dia tsy lay FM fois tany ampiandohana tsony no FM fois iaina ny mpino am'izao ozy izy tsy fantatro izay zavatra miseho ao zany fa izay ny témoignage n'ilay rahalahy ray tovolahy tao amin'ny impie. De zao fotsiny teneniko azy hoe za tsy manana bagety mazika aho izay ihany koa nazavaiko taminy fa za tsy FM fois mihitsy ary tsy mbola atao membre ny FM fois mihitsy fa notsindriko kosa notsindriko eto lay point tena important hoe ireo fiangonana ireo dénomination isan-karazandreo ireo fiangonana religiose isan-karazandreo dia mitovy daholo, misy fay daholo reo, misy lesoka daholo reo, misy ny fahadalany daholo reo, misy ny tsy fahamendrehany daholo ireo par rapport amin'ny filazontsara. Napetrako mazava izay fa anjaranao no mitady ny relation intime amin'Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Zany hoe tsy maka référence ianao hoe fiangonana iza, fiangonany anina fa ianao mihitsy aloha no mitady stabilité amin'Andriamanitra tsy toa. Ianao mihitsy no mitady fifandraisana matotra ao amin'i Jesosy Kristy. Zay no tena votoanty-kafatra napitaiko atao amin'ny MP
ary zaraiko aminao ihany ko mialohany idirantsika amin'ny loahevitra satria ny anton'izay a dia rehefa tsara orina ao am' Jesosy Kristy ny olona anankiray dia satria izy manomboka mitombo eo ambon'ny herin'ny filazaon-tsara ivelany hoe appartenance amina karazana religion anankiray na be da be satria misy koa ny mi-expérimenté karazam-piangonana ahafahany manovo fahalalana ho an'izay olona efa mitombo no tsindriko am'izay fa za mi-conseil anao hoe raha ohatra ianao mbola tsy lehibe araky ny ohatry ny fampianarana Jesosy Kristy de tsy de tsara loatra no mitety fiangonana fa ho iateo hoe rehefa hitanao zay stabilité eo ambon'ny filazaon-tsara izay ao am' Jesosy Kristy dia hitanao a ny importance ny famonjena ary tsapanao a ny herin'ny filazaon-tsara tonga rema teny ho anao manokana sy révélation araka ny hoe Andriamanitra mahita fity aminao de a partir an'izay a stabilité anao eo ambon'ny herin'ny filazaon-tsara izay de tena ho tsapanao mihitsy a fa aya tsy misy importance an'izany hoe za de mpiangona ao amin'ny FM foi, za de mpiangona FJKM, za dia mpiangona katolika, za dia mpiangona fiangonana zoky ny zandry ny pentecôtiste tsy haiko anglikane tsy fantatro dénomination ho hitanao a ho tsapanao a fa tsy misy lanjany a kay a ireny titre sy fiakanjona ety atany ireny namaraonako azy de la expérience any Enoka hoe ary Enoka niara-nandeha tamin'Andriamanitra zay nampahirezako lera lahy nanonako ny shalom taminy ary Enoka dia niara-nandeha tamin'Andriamanitra satria izy niara-nandeha tamin'Andriamanitra dia tany izy a dia tsy hita zay a nanonako fiadanana sy anonako fiadanana aminao ihany ko hoe ny fiangonana dénomination nel rehetrarehetra ny fiangonana ao anaty titre sy ao anaty etikety rehetra dia manana ny faya sy manana ny lesoko any daholy ny tanjotsika dia lay araka ny soratra masina hoe fiangonana malaza marina tsy misy pentina tsy misy fiketronana ny tasy ny rita dia mba hatongavanao am'izay a fetra izay zay dimension zay dia lay fampahirezana nampahirezako an'ilay rahalahy mila meditenao hoe Enoka niara-nandeha tamin'Andriamanitra rehefa niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy de nafenin'Andriamanitra misy typan'ny enlèvement sy ny fanjavonana ihany koa fidiranao amin'ny dimension akoatra izay a expérience any Enoka izay ary zay tipa izay a épouse a dia tsara ihany koa aky ho atsika miroso makany amin'ny tanteraka itsika ary mila mitombo am'izay isika eo ambon'ny herin'ny filazaon-tsara fe iny a par rapport am'ilay NP zany dia voalohany a miariary a fa iza ary mbola tsindriko etona fa ny tena koa dia tsy manana olana mihitsy amin'ny FM foi amin'ny mpitarika ny FM foi amin'ny apôstôly Benjamina na Loulan na qui que ce soit na religion hafa na Royal Chapel na tsy fantatro tsy haiko ary za de afaka misakafo amina sabatista anankiray na FM foi anankiray a pino tsy maninona afaka tsy mihinana henakisoa raha ohatra misy zavatra ifanapahana am'izany miara-mivavaka tsy ny sisa rehetrarehetra entiko ilazana aminao a fa ao anaty esprit ouvert daholo a ny antony nizarana taminao a ireny zavatra rehetrarehetra ireny indrindra ho voninahitry'Andriamanitra tsy toa zay foana no antom-pizarana hatram'izay de raina ny tompo araky ny loha hevitra hitanareo de hoe mpitondra fivavahana evanjelika fiangonana zandriny a tonga nanao tokotokya tao amin'ny lapa-panjakana Iavoloha
ny tanjozotra ny arahaba ny filoham-pirenena andry ny Irina Rajoelina ny arahaba taom-baovao. Zavatra tsy ratsy akory zany a, zavatra tsara izany, zavatra tena mahafinaritra izany a, ary tena hoe mendrim-piderana, mendrim-piderana. Paralelina amin'izay a dia aoko fatatsika nefa fa Yahweh Elohim Andriamanitra Tsotoa dia mandinika ny vosony fo izy a, tsy jamba ny Andriamanitritsika, tsy lali-dalovana izy fa mandre, zany hoe ny fietsehana rehetra misy ety an-tany ninninona mari-pahaizana ananantsika anananao, ninninona gradinao a, na apôstôly ianao a, na jeneraly ianao a, na filoham-pirenena ianao a, na olo-tsotra ianao a, na mahantra firena farofy ianao a, na mpangalatra ianao sy ny tsisa rehetra, dia tsara fatatsika fa tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny ao am-potsika tsy miloka. Important be mantsy zay a, mialoha amin'ny idirantsika amin'ny famakafakana ifotony. Dia tao amin'ny pejin'ny fiadidinan'ny repoblika dia nisy sary hitantsika tao daholo a, nisy olo-tenany karazam-piangonana zandriny maro be, reto ny antsoina hoe secte ireto a, zay moa zany ny fiantso azy fa presque sectaire daholo ny fiangonana misy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao, na ny hefitsika mara par définition dia secte ihany koa. Dia hita tao daholo a reo organisateur organisatrice ny VIP, ny double VIP a, ry pastora Jocelyn mpanangona datim-piterana, efa nisy taontsika nyresaka an'izany a, hita tao a i monsieur apôtre Michael Daniel filohan'ny Rema, hitanao tao a ry solotenan'ny mpanova sexe, mpanova sexe mivantana, ry mpanjeranjeram-pino a, hita tao a ry Soleil pasteur an'ny chaîne, zany hoe ireto ao amin'ny klasiny église de prospérité amin'ny ankapobeny a, izy ireo no nanao route be, ry iPhone 14 ry pasteur an'ny vaholoko zany, vahoan'ny oloko no ambara amin'izany monsieur Hertina, pastora Hertina, sy ny sisa be da be, hatramin'ny afrikanina, ny tsy afrikanina, hita tao daholo nanao route be, nandondona ny lapa-panjakana iavoloha ary namangy ny filoham-pirenena monsieur Andry Nirina Rajoelina. Misy teny zay any amin'ny bokin'ny Amosa hoe ho tafara-dalana va ny olon-droa ratsy ny fanaiky. Etsy ankilany a dia ireto pastora manao andiany, bishop, mpaminany, prophète, apôstôly, évangéliste sy ny sisa rehetrarehetra, mpanao fahagagana, mivantana tao ny solotenan'izay tsy afaka. Etsy andaniny a dia olobe amin'ny lapa-panjakana filoham-pirenena, ny famangy, ny fampiarahaba taom-baovao, ho tafara-dalana va ny olon-droa ratsy ny fanaiky, hoy ny baiboly. Ny famangy ry zareo tonga namangy nanao route be ireto pastora avy amin'ny fiangonana zandriny secte nanao andiany. Petraka ny fanontaniana hoe misy fahoriana va sa misy teraka, misy fahasoavana sa misy zavatra spesial. Zany hoe raha petraka zany ny fanontaniana amin'ny lafiny maro,
fa ny tena source ny famangina zany officiel dia hoe satria tambaovao dia tonga ireto pastora amin'ny fiangonana zandriny secte be da be reto manao andihana zao anefa ny zavatra misy talohany io de fatatsika fa na fanafana ihany ny relation teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny androm-piangonana isantsokajiny raha tsy ilaza isika ny am'ireny le hoe krismasy ny roda tombaovao an'ilay totakely sy ny sisa be da be tsy de tiako iverenana intsony ary fotoana foita aorinany reny rehefa niteraka resa be sy buzz be mihitsy teto amin'ny tany sy ny firenena teto amin'ny planeta dia nisy ny loza mpifamoivozana izay misy paraingo be da be hoe nisy moto nipotra avy amin'ny lalana anankiray dia nanitsy tamin'ny côté nisy an'ny pastora docteur Ray Aman-dreny Ami Irako fa tamin'ny trangan-javatra izay niseho sy nisy dia ny zanaky ny pastora no teo amin'ny familiana de vokatr'izay loza mpifamoivozana zay de nisy ny ainana foy dia nisy ny mandat de dépôt direct misy baraingo be da be hoy aho satria baraingo voalohany hoe raha ilay pastora nanao fanambarana Ray Aman-dreny Irako Ami zany no teo amin'ny familiana fa tsy ny zanana dia mazava ho azy fa izy no MD avy hatrany satria nisy ny ainana foy teo baraingo faharoa de hoe ahoana satria araky ny source voaray ihany ko sy ny source ny paritaka dia mamo ireto olondroa zay nitaingina moto ary nirifatra nanitsy andry fiara an'ny mpitandrana docteur Ami Irako teboka fahatelo baraingo de hoe accident volontaire ve sa tsy volontaire ilay izy ny teboka fahaefatra baraingo de hoe iza no manana tombotsoa amin'ny zavatra tahaka ireny ary ny fahadimy farany izay assumeko ny filazako azy de hoe ndresaka tombotsoa isika teo za zany dia manana baraingo ataoko anaty fonoteny hoe doute mampiayaya iza no norchestré an'ireny zavatra ireny tsika mantsy raha miresaka ny antsoina hoe théorie de complot dia tiako ny manamarika amintsika fa ireo mikirakira n'izany théorie de complot zany dia manana ny farany tantsaina ny am'izany izay mikirakira an'izany za tsy hanondro iza averiko tsara hoe manana ny farany tantsaina ny am'izany izay mikirakira an'izay zay ny amin'ino misy baraingo anankidimy napetrakitsika teo dia ianao maolo-pirenena mandinika manam-pahalalana manam-panahy tsy mety raha tsy manam-pahalalana
ny fanahy de ho an'izay manam-pahalalana ny lafi ny ara-panahy mamaly a an'izay baraingo anankidimy zay a na ny mihoatra araky ny maha manam-pahalalana anao ihany ko. Zay ny tamin'iny faranytaona iny disadisa teo amin'ny androm-panjakana sy ny ray aman-dreny ara-pivavahana ny teny edification mananatra mandrantsana sy ny sisa rehetrarehetra izay a zafady izay a no tenenina mivantana ankolaka nandrona olona nandrona androm-panjakana nandrona fiadidina sy ny sisa be da be. Fa rehefa nivalona iny andro nisin'ny kobay tamin'ny alalan'ny teny hoe krismasyn'ny Herôda taom-baovao antotakely sy ny sisa rehetrarehetra iny a ny rarina dia mba nisin'ny filaminana ara-panahy amintsika rehetra sy mba hitondran'ny anatra. Zay ny zava-dehibe andraisantsika lesona ary ny bebahantsika iverenantsika amin'Andriamanitra tsy to sy ny sitrapon'Andriamanitra selon la Bible. Zay foana ny ano mba tsindriko mibebaka isika. Zay no firariana. Rehefa nivalona iny episode iny dia nanao toy vakana après ny tokotoky atao amin'ny lapam-panjakana isan'izany a ny tao amin'ny fiangonana anglikana raha tsy diso a ny FLM ny fiambonam-ben'ny évêque zay efa nanaovantsika sasy teny teto ihany koa samy tonga daholo nidodododo a tao amin'ny lapam-panjakana iavoloha dia tsy diso anjara tamin'izany ihany koa araka ity loha hevitra resantsika ity ny mpitondra fiangonana zandriny reo antsoin'ny be sy ny maro hoe secta izay no fahalalan'ny be sy ny maro azy zany en couleur izay nametrahantsika fanontaniana ihany koa teo hoe ho tafara dalana va ny olondroa ratsy ny fanaky. Fa eto dia misy fanontaniana ho apetrako amintsika ary. Nisy fotoana nanao sasy teniny amin'ny hoe fa nga misy teraka, nga misy fahoriana, nga misy nandray fahasoavana, nga misy anniversaire no misy diabe famangina zay le hoe mo famangina izay mantsy a manambara zavatra be mihitsy manambara heviteny be mihitsy zay hoe mpamangy izay. Fa misy fanontaniana ho apetrako amintsika ity a réflexion nahoana ireto andihana pastora ataoko hoe andihana pastora fa ao misy bishop ao misy révérend ao misy mpaminany a misy prophète misy évangéliste sy ny sisa rehetrarehetra nahoana izy reto no nanao rody be nanao tokotoky a tao amin'ny lapam-panjakana iavoloha. Pourquoi? Raha ny valin'izay nampahafantarina ny daholo be dia ny hoe fiarabana tratran'ny taona. Fa iza zany za diloilo fanosorana sous pseudo dia tsy mionona amin'izay fa mametra-panontaniana foana hoe pourquoi. Ny antony matoy ianao pastora zany matoy ianao a bishop matoy ianao évangéliste matoy ianao mpaminany na misorateny ho amin'izany ary mikirakira toko sy andiny tous les jours
isan-kalahady fidirana intelo inefatra manana mega church dia mahafantatra ny fanambarana isaky ny toko sy andininy ao amin'ny baiboly. Jakoba toko voalohany andininy fahafito amby roapolo. Aitsika rehetra inona ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy afa-tsy ny mamangy ny kiamboty sy ny mpitondra-tena amin'ny fahoriany sy miaro ny tenany mba tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao. Averiko indray hoe Jakoba toko voalohany andininy fahafito amby roapolo. Tsy zangamba no ampianatra bishopa, ampianatra evangelistra, ampianatra Cohen, ampianatra mpaminany profeta, docteur sy ny sisa rehetrarehetra ny amin'izay Jakoba toko voalohany andininy fahafito amby roapolo zay. Ary raha jerena amin'ny solomaso tsotra fotsiny dia mazava ny voasoratra hoe ny antsoina hoe fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra, simple be vakina arabaky teny ny soratra masina, dia mamangy ny kiamboty sy ny mpitondra-tena amin'ny andro fahoriana sy miaro ny tena tsy hisy pentina avy amin'izao tontolo izao. Za manokana zany raha ohatra mamangy olobe dia ataoko hoe hamangy présidentna fokotany anankiray na hamangy olobe ao amin'ny fianakaviana anankiray, dia raisiko afa-ty aoriana ny toko sy andininy Jakoba toko voalohany andininy fahafito amby roapolo. Miaro ny tenako tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo izao, arovako ny tenako ary indrindraindrindra ihany koa tsy mifangaro amin'ny zavatra misy petipentina izao tontolo izao ny tenako. Fa kosa raha ifangaro, raha mangy any dadabe zany na mangy olobe anankiray, kanefa io olona io par discernement na selon la Bible dia misy petipentina izao tontolo izao, dia miapporter ny teny édification amin'izany olona zany satria za tsy maintsy mitahiry an'ilay herin'ny filazantsara amin'ny mampanopin'Andriamanitra hoe tsy misy petipetina, miaro ny tena. Dikan'izay dia zay olona mifaneraseraniko sy olona vangiko sy zay olona iantranoko dia apetrako mazava mihitsy hoe ny an'Andriamanitra, ka izay zavatra mety animba ny tenako sy haningotra ny toe-panompoko hampisy petipetina araka an'le hoe izao tontolo izao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miteny aho. Fa ny fanontaniana zany mipetraka dia hoe raha nanao tokotoko tao amin'ny lapam-panjakana iavoloha ireto andiana pasteur secte fiangonana zandry ny pedabe ireto en couleur, dia niaro ny tenany ve izy ireo mba tsy hisy petipetina par rapport amin'le hoe izao tontolo izao, sa zay lay baraingo inona ny tena objectif an'izy ireo mandeha tany. Anjaranao no mamaly an'izany izao toetra ny fanahy, tsy misy hazo ratsy mamovo tsara, tsy mety voaloboka amin'ny tsilo ny mpanompon'Andriamanitra. Raha vo tsy manomboka amin'izay toe-pijery sy toe-piaina, tsy manana an'izay solomaso zay ianao dia mila manao réflexion be mihitsy fa mbola mpanaratra eny rano ianao raha vo tsy izay. Zany hoe mila tarafinao zany ary mamakafaka tsara ianao hoe inona marina tokoa
ny anton'ilay rody be nataony reto pastorana fiangonana secte zandry ndreto nanao tokitoky tao am'lampampanjakana iavoloha raha tonga atao ve izy ireo dia niaro ny tenany mba tsy hisy petipetina ary raha atao hoe nisy petipetina tamin'ny ankilany satria zareo zany efa tsy hisy petina fa niaro ny tenany tokoa dia nanadio an'izay pentina tamin'ny ankilany zay ve izy ireo sa dia nitehaka sy nanao osana nefa hitany fa misy pentina ilay ankilany ao anatin'ilay fiarovana ny tenanao tsy hisy pentina am'izao tontolo zao izay de mipetraka izay fanontaniana zay ary anjara ny tsiraray no mamaly an'izay anjaranareo pastora andihana pastora nanao tokotoko tao iavoloha no mamaly an'izay Andriamanitra tsy azo fahazofazina zay afafin'ny olona anotsin'izay za de tena mahita mihitsy hoe ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zay nafafin'ny olona notsinjaina zay nafafin'ny malagasy notsinjaina zay nafafin'ny bishop nafafin'ny reto evangeliste ry milaza azo prophète sy ny sisa be da be reto maompasy dadapasy zay nafafin'ny reny any no tsinjain'ny malagasy avereny tsara ilay Jakoba fa kio miadana tsara de valio tsiraray natomboko avy taty aorina le izy miaro ny tena tsy hisy petipetina avy am'izao tontolo zao nametratsika fanontaniana izy ty hoe satria miaro ny tena aloha tsy hisy petipetina de rehefa tsy hisy petipetina dia manao tokotoky any amin'olona dia raha sanatrika hitanao fa misy petina lay anaovanao tokotoky dia iray petsapetsa amin'ilay anaovanao tokotoky misy pentina izay mitokotoky ve anao sa nadio an'izay pentipentina izay sady anao osana hotafara-dalana vany rora tsy mifanaiky miendrika sariteny be zany zavatra zaraitsika izany anjaranao no mamaly toizatsika ihany ny fandalinana mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny andro fahoriana zay mantsy le hoe fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra nanao andiany mihitsy a ireto pastora fiangonana secte ireto namangy olobe tsy kamboty tsy mpitondra tena tsy ferena tsy farofy tsy marary fa olona au pouvoir manana fahefana afaka mizara varitsinjo maimaim-poana mizara koveta afaka mizara jiro afaka mibaiko izay tiany baikoina generaly tafika zany no novanginy reto andihana pastora ireto fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba toko voalohany andiny fafito amby roapolo de mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena aminy andro fahoriana andao ary inversetsika ilay tendance hoe iaraha-batratry ny taona par rapport amin'ity Jakoba toko voalohany andiny fafito amby roapolo ity fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra nahoana ireto andihana pasteur zandry ny secte ireto tsy nanao andihana namangy ny katrami namangy ireo kamboty eny andalana tsy manako haniny ireo tsy manana na de ny tafina ary tsy manana an'izany sécurité zany tsy manana jiro tsy manana rano tsy manana 4x4 tsy manana pahafolo karena tsy manana rakotra tsy manana an Jesosy sy ny sisa be da be zay afaka ilazantsika azy inversetsika ho ala tendance hoe pourquoi ireto andihana pastora secte zandry reto
tsy nanao andihana namangy ny kambody sy ny mpitondra tena teny ambany tonelina fa tany amin'ny lapam-panjakana tany amin'ny ograde mihitsy izy a no nanao tokotoky a miarahaba tratry ny taona hosana sy ny sisa rehetrarehetra. Mazava aminao ngamba ny tianambara hoe nisy mpitondra fivavahana evanjelika fiangonana secte nanao andihany fiangonana zandrany namangy filoham-pirenena kanefa raha ny sitrapon'Andriamanitra ary fantatr' izy ireo tsara izany satria izy ireo dia mitory an'izany. Jakoba 1:7-7 ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra dia ny mamangy ny kambody sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana. Tena oro ny vahoaka malagasy mahantra ny vahoaka malagasy mijaly ny vahoaka malagasy tsy manan-kohanina ny vahoaka malagasy ary indrindraindrindra miaro ny tena tsy hisy petipetina avy amin'izao tontolo zao. Mandresantsika teo daholo zany dia anjaranao ary no mamaly ny topika mamaly ao anatin'izany zavatra resantsika izany hoe aiza ireto mpitondra fivavahana ireto izay nanao andihany namangy olobe tao amin'ny lapam-panjakana iavoloha ireto manao ny sitrapon'Andriamanitra marina ve izy ireo arak'ilay Jakoba 1:7 tena manao pratika ny amin'ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ve izy ireo sady mitory fotsiny ihany manao an'ilay hoe tompokotopoko hoe eto ny ampahafolo-karena ainy mihitsy mitory an'izany eto ny ampahafolo-karena anao ianao raha misy problème marabola ianao raha misy sy ny sisa be manana verset be tabe amin'ny taonina ampaherezana anao amin'izany izy fa mazava ny bokin'ny Jakoba 1:7 hoe fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra. Ny antony izarana an'izany amintsika dia ny mba anananao fijery mandalina sy mamakafaka manoloana ny karazan'olona milaza azo pastora milaza azo révérend milaza azo profeta mpaminany sy ny sisa rehetrarehetra manoloana an'ireny mpitondra fivavahana milalao iPhone 14 ireny manoloana an'ireny mpitondra fivavahana manana garde du corps sy mitaingina 4x4 misy piscine ny tranony miaina amina villa be ny confort sy ny sisa rehetrarehetra ireny mizara fotsiny mba ahafahanao manana fijery tsy avy hatrany dia babo sy miankohoka amin'ny firian-kevitra idéologie izay filozofia voiziny reny olona ireny anganongano mba viantitra fa tena hoe ny mba tonga anao ho mailo sy hisokatsaina ary amakafaka ny sitrapon'Andriamanitra. Izany ny antom-pizarana hito amin'ny pejy. Averiko ihany fa tsy manana olona amin'izasiza diloilo fanosorana ny pejy ary la preuve efa niteneniko teo afaka miara-misakafo amin'izasiza ary afaka mifandray tsara amin'izasiza ary afaka manome torohevitra an'izay mila torohevitra surtout ny tena important na dia mampitodika anao amin'Andriamanitra tsy tolo. La preuve la MP no dedahiko tsotsotra taminareo teo tsy niteny mihitsy hoe avia aty amin'ny fiangonanay na avia aty aminay miala tao amin'ny fiangonanay ihany fa ny nataoko mazava fotsiny hoe raisy Jesosy ataovy izay anananao relation matotra amin'ny Jesosy hatreo fotsiny ihany dia tipany épouse enoka Andriamanitra tsy to no nampaherezako ny olona anankiray izay mitady ny lavonjy tao anatin'ny fahisahiranan-kevitra ny anjady taminy. Za tsy mpamonjy
za tsy mpanoro hevitra ary zay ny antony nampitiako ny mpino anankiray a tamin'i Jesosy Kristy satria Jesosy ihany a no tompony vahaolana sy tompony fampahirezana. Matio atoko 7:10 mitandrema ianareo nizaniza miafirme fa mitaiza ny ondrin'Andriamanitra. Ny sasany moa raha de izingiziny mihitsy fa hoe ondriny anazy mihitsy. Mitandrema ianareo amin'ny fanaovanareo tsinotsinona andreny madinika ireny. Matio 7:10. Tandrema ianareo fa lazaiko marina de marina tokoa aminareo a ny anjeliny ray izay any an-danitra mahita ny ataonareo a mahita ny ataony izay manao an'izany zavatra ambaratsika izany a am'ireny a madinika Andriamanitra ireny. Farany a ny akamaroan'ny mpitondra fivavahana am'izao a dia malahelo am'laza aminao fa par rapport amin'ny positionny no mahamaky azy dia eo indrindra no tsara isokafan'ny masonao a satria ny akamaroan'ireny a dia mitady stabilité ao anatin'ny ahafahany mahita protection. Averiko tsara hoe mitady bouc émissaire ahafahany mahita protection mba ahafahany a manao pratika maharitra ilay zavatra pratikeny a amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ity amin'ity zao tontolo zao ity. Ny akamaroan'ireo milaza azy ho mpitondra fivavahana am'izao ary raha ho pitsiriko sy ho tondroko de ireo église de prospérité ireo a mitady position ao anatin'izay contexte hoe iza ny tompo-pahefana am'izao de mitady abri, mitady allié ao anatin'izay contexte izay izy. Zay zavatra izay nefa de mipredira ny fanjakana bibity efa nazavaintsika teto. Faux prophète miara-miasa amin'ny loholona mpitondra fanjakana. Image ny Nebukadnezara, image ny Asirosy mpanjaka, image ny Romanina ihany koa niara-ny konikonina tamin'ny fariseo sy ny mparora adalàna ny mpisorona tao an-dapa nanombo an' Jesosy Kristy. Image bibity izay. Zay no mba nampitaina tamintsika androany a. Forainao ny afatra mirary soa. Tianao Jesosy.